Tranga mampalahelo kosa lehilahy iray tokony ho 50 taona eo no tsy hita efa 10 andro zay ny tena olana dia manana fahasembanana ity lehilahy ity izany hoe sady monina ny marenina araka izany manao mba mitady ny fianakaviana. Efa 10 andro no tsy hita i Kotonoely 50 taona mainty fihodirana ary 2 metatra sy 80 eo. Raha ny fanazavany avany dia vahiny avy any Ambositra izy fa miala sasatra eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Marihana fa sady mona ny marenina ity lehilahy ity nefa salama saina tsara. Ny 5 volana septambra teo izy niala tao amin'ny trano niavana anankiray izay hivantanana etỳ Antananarivo tao namontana ka nalefa niavana nandeha taxi be ho an'ny Manaritsoa izao tsy hita izao nandritra 10 andro. Manao akanjo bagrona sy fotsy izy, satroka ba manga sy mainty, short carreau kapa manga. Ho an'izay rehetra mahita azy dia afaka mitondra azy eny amin'ny manam-pahefana akaiky na iantso ny laharana 033 64 427 05 na ny 034 13 805 45.